tsy anao ady hevitra mirehetrarehefa amin'ny tany tsika zany tsy mendrika amin'izany isiteraka anao ve Faly mirahaba sy mitafatafa amintsika jiaby indray mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy. Ny actualité malaza amin'izao fotoana izao no fampizarana amintsika eto no tanterahina androany 7 Mai 2024 ny lalona fampafantarana sy fanombohana ny tetikasa village artisanal eny Tsarasotra sy ny tetikasa Lac Arivo eny Ivatozay. Arahantsika video zay ary famitinana ny video zay fanokefina tamin'ny filipirina andrajoely zay fa tena hita fa misehoseho izy. Ary no mafisiny ihany koa manko anatin'ny video fa hoe tsy hamaly raha samy rehefarehefa amin'ny tany zany izy raha ohatra ka hoe mamaly zay fanokefina atao ireo mpanohitra zany nefa raha jerena ny fanokefina ataony mbola mamaly ihany izy ary mbola manambanimbany ary miseho hoe tena izy zay ary no mafisiny manko ao anatin'ny video zay ary arahantsika ary fanokefina nataon'izay eo ihany koa izy miteny fa hoe tena handroso izy ny kapitaly ny Antananarivo zay satria hisy izy ny McDo zany na KFC rehetrarehetra zay hisy eny antoeran'izay restaurant ary izy mbola anana ny Antananarivo trosa no mafisiny koa anatin'ny video mba mahatsapa tena antsika vahoaka malagasy rehetrarehetra fa hoe anisany vahoaka na Antananarivo izy ny be mpifidy anazy indrindra ka zany mahatonga anazy mbola ananany trosa ka manao fotodrafitrasa fampandrosoana ohatran'izao. Zay ny teneny zay hoe Antananarivo izy maro mpifidy anazy ka izy mbola ny be ny tanàna efa elany enao ny be ny tanàna ary enao koa efa nanazy mandat anankiray tamin'ny mahafilopirenenao tamin'ny 24 sy hatramin'ny 13 zay ka hoe am'fotoana zao efa 2025 ka mbola misy trosa ihany izy amin'ny vahoaka Antananarivo izay tsy de idirantsika lalina zay fa izy manko rehefa mandray micro dia miteny foana fampanantenana pokaty sy izay rehetra tenenin'izay ary no mafisiny fa namaly izy ao anatin'ny zavatra tenen'izay fa rahantsika manko zay avy eo ohatra koa ny teny koa izy hoe mialala ny biby elektrika zany hoe asehontsika amin'izao tontolo zao izy fa mitandro ny tontolo iainana isika ka hisy bus électrique ho avy alohany 26 Jona ho avy zao nefa taloha izay izy efa niteny tamin'ny 20 sy 2012 na 2012 efa any anatin'ny sambo ny tramway izy tamin'izany tamin'ny 20 sy 2012 ihany koa 2020 dia hoe hitsangana alohan'ny faran'ny taona ny orinasa mpanamboatra fiara Gascar. Hitantsika rahantsika maheno izy iny tamin'ny 2020 sy 2020 na 2022 dia hoe ho tonga alohan'ny faran'ny taona ny bus manara-penitra 1000 zay fanokefina nataony filopirenena andrajoely zay ary no mafisiny ihany koa hitantsika ihany koa nany hevitra izy tamin'izany fa hoe ho aztsika alohan'ny 26 Jona izy ny Ilze Pars rahantsika maheno iny rahantsika mahita ihany koa fanokefina nataon'izany ka amin'ny fampandrosoana ny vahoaka ny Antananarivo renivohitra zay ka mila tonga saina atsika vahoaka amin'ny faritra rehetrarehetra satria tsy Antananarivo rery Madagasikara fa dia ny ambola mioapapana no atao eo le bus électrique zay hitantsika zany fa noho izany tompolahy tompoko dia hisy adversaire na hisy concurrence zany ireo bus kely hitantsika mandehandeha ireo ny taxi moto sy ny sisa fa indrindrindrindra ny izay téléphérique zay namboarina ty zany hisy ihany koa zany concurrence aminazy satria hisy bus zany io hisy bus électrique donc zany hisy ihany koa ny téléphérique hisy bus mahazatra atsika reo misy fanisisika reo eo ihany koa ny taxi moto hihena zany fidiram-bola n'olona reo satria efa misy ataontsika bus électrique sy ny téléphérique izay zay koa no afaka zarena amintsika eto fa andao arahantsika fanokefitra nataon'izay fa mamaly ihany izy io mampiditra sady mamoaka zany filopirenena andrajoely ty fa mihevitra izy hoe zao izy tsy hamaly fa lasa mirefirefa amin'ny tany nefa raha jerena zavatra teneny dia mamaly ireo mpanohitra zay fanokefitra nataony izay tao rahantsika izany fanokefitra nataony izay tsy anao ady hevitra mirehetrarehefa amin'ny tany tsika zany tsy mendrika amin'izany isiteraka anao ve ny asan'ny mpanohatra mitsikera na ny akanjo anaovako na ny zavatra ho ataoko na mipetraka dia lazany hoe mitsangana zay anaovako ny akanjo fa tsisy hivaiko anahy mihitsy zao anaovana zay mampabogosy anahy no ataoko zay mampabogosy anahy no ataoko manina re zany fa misy na omeko ny akanjo koa tsy ho bogosy
tena marina zany misy zavatra tsy afaka avaliana fa tsy te amaly miasa koa mbola ambony lavitra noho ny tsikera miasa fampandrosoana ny Madagasikara mbola ambony lavitra noho ny adihevitra eny misy tanterana amin'ny 26 juin gratuit sady arrosage tsy mety sa tsy mety aza taitra ianareo aza taitra fa tsika mandroso ary mampandroso any Madagasikara fa zay manetsy any arinany foana ary za tsy mihinana izy reny matetika ny miasa ny marafoy misy président misy any ty toy za okaloha fa mbola miasa fa mbola tsy afaka le jet d'eau ataontsika eo jet d'eau ataontsika eo manaraka amin'ny hira misy hira maro be zany dia misy hira sady mandia io tianareo hita le jet d'eau alefasikely ny technicien na le jet d'eau raha ohatra ka otrô hitanareo tsy ny malagasy rehetra no afaka andeha ho any ampitan-dranomasina na ny ivelany marina fa tsy marina fa adidiko ary fanambana petraka hoe ataoko mahita zavatra tsara noho ny any ivelany tsy makany ivelany ny vahoaka malagasy fa eto ihany dia mahita an'izao zavatra rehetrarehetra tsara noho ny any ivelany reo metsika ny jet d'eau goavana be 250 mètres ny jet d'eau ataontsika zany tena aminareo fa zany jet d'eau zany ho an'izay makany a Dubai dia mitena hoe tsy latsa-danja ny jet d'eau any a Dubai tsy mila makany Dubai tsika manana ny tsika eto Madagasikara ametraka an'izany jet d'eau zany nanafatra ihany koa tsika satria aseho atsika n'izao tontolo zao hoe mikajy ny tontolo iaina isika dia isy bus électrique ho avy alohany 26 juin tonga eto amintsika reo hitanareo le izy dia zao ireo le bus hitanareo reo efa niainga tany amin'ny Chine izy reo le bus reo efa niainga jareo tsara 12 mètres électrique tsy mampiasa solika tsony fa électrique adolo reo hitanareo reo mpanohatra sy ny asan'ny mpitondra ny asan'ny mpanohatra dia ianao natsika rehetrarehetra afaka misafidy amin'ny fiainantsika hoe rehefa vao mifoha vao maraina ianao dia hiteny ratsy sa anao soa anao ratsy sa anao soa zay le zavatra tsy mitovy ianao zany afaka miteny hoe za miteny aminareo fa ny tsikera tsy mitovy mihitsy amin'ny olona miasa za vao mifoha vao maraina dia hoe ahoana ny anasaovako amin'ny malagasy ahoana ny ampandrosoko amin'ny Madagasikara fa misy ndray vao miseho vao mifoha inona ndray ny zavatra ho teneniko amin'ny ny fankalana ny fialonana tsy hitondra mihitsy fampandrosoana fa ny olona tsy tanindrazana sy olona miasa reny a mitondra fampandrosoana olona Madagasikara marina fa tsy marina dia ao daholo zany ny KFC nyreo mpivarotra pizza Häagen-Dazs ny fisakafoanana rehetrarehetra tonga ao arety moa misy vaovao tsara koa zany fa miandro ny plan antsika iny McDonald dia hoe ho avy eto Madagasikara koa zany tsy voatery tsika hoe andeha ho any ivelany vao mba andeha hinana zany McDonald zany fa eto ihany tsika dia efa manao an'izany mety sa tsy mety any zany any zany misy an'izay fa zao ery amin'ny zone 7 ery amin'ny farany ery indray zany ary amin'ny 1 km 200 hitanareo zao zany rehefa miteny dia hoe any amin'ny stadium no misotrosotro ry zalasy mihinana maski eny amin'ny 67 no mihinana pakopako fa ery amin'ny toerana ery indray zany no ataontsika madio reny conteneur reny atao tsara be eny daholo indray zany tsika no mihinana pakopako mihinana maskita miaraka amin'ny kabare eny tsika manao anjavaka rehetrarehetra voalo teo eny président tsika
ny saina ny miasa fa ny sasany a sandra ny miasa ozatra ka rehefa ozatra mitondra ny saina manao mafona zany olona milatsaka président république zany amiko a homme d'état olona efa afa fa nanenina angamba ny tim nan'olotra azo président mpanohatra fa tsy fanoherana tafaresana tamin'ireo député tim reo a fa mifanarahana izy ravalomana na président teo aloha na tonga azy a fa na ny tim ara dia tsy makasitraka any siteny ho lehibe ny mpanohatra fa zao tsy andanandro amin'ny mpanohatra fa mitodika amintsika todika antsika député tenenina ro député valio e valio koa fa hitanareo tsika manana ny président dia lasa président no mamaly an'le olona nefa le olona nareo rehefa mitany fa zao rehefa tsy valina ny adala dia miteniteny foana tanjaka eny amasom-bahoaka tanjaka eny amasom-bahoaka rasia zao na zavatra tenenina ve dia reny no zavatra tenenina mety tseko mety petit pois koa ngambo reny sa fa zay teneniko hoe zao manomboka zao tsika rehetrarehetra indrindra fa isika nome tamin'ny conseil des ministres mba mitenenitsika aza mieritrehitra rehefa miteny dia asiny rehetra tsy voatery teny ratsy sika fa aloha kosa miaro tsika ny zavatra vita ny fitondram-panjakana miaro tsika any filoham-pirenena menakavy miaro tsika sao any hitanareo ny reny tantely rehefa le mpanjaka ao anatin'le tantely misy mikitikidika tsy mamokatra ntsony ny tantely dia lasa ny filoha zany a no hiaro ny tenany ve sao any porofontsika ny asa valitsika ny reny olona reny a dia hiasitsika sao any